Tonga soa indray tao amin'ny fotoana ny fanomezantsika tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny fampalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry matv izany manatitra ny araba asainy ianao anaraka ny vaovao antsika indray hatramin'ny farany ny momba ny fiona ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay nataony omaly tany New York niaraka tamin'ny sekretary général ny firenena mikambana Ban Ki-moon sy ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina eo ihany koa ny fizotry ny fampelezan-kevitra izay nisokatra nanomboka tamin'ny ity androany ity ary ny akon'ny fijinana andalambe izay nataon'ireo mpianatra teny votovorona androany izay no tanterina amintsika isan'ny tanterina amintsika atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao asaina mpanajana ary ianao anaraka ny anjinjin'ny vaovao antsika hatramin'ny farany avy hatrany dia hosokafantsika indrindra raha moa ao anatin'ny akon'ny dian'ny filohan'ny tetezamita tany New York izay ny vaovao antsika niona tamin'ny sekretera général ny firenena mikambana Ban Ki-moon sy ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina moa ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina tany New York omaly ndeha ho arahantsika avy hatrany moa nitatitra ao anatin'izay eo amin'ny sarin'ny présidence. Niona tamin'ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina Ramatoa Nkosazana Dlamini Zuma tao New York omaly ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raraka amin'ny fanambarana nataon'ny fiadidian'ny tetezamita. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny tetezamita dia ny firesahana momba ny fivoaran'ny toetra ara-politika eto Madagasikara ny tena votoatin-dresaka izy ireo. Ankoatra izay dia ny resahana natao ihany koa ny momba ny fanampiana ataon'ny vondrona afrikanina amin'ny fifidianana natao eto Madagasikara. Déjà de partager avec Madame la Présidente l'évolution de la situation politique à Madagascar et surtout parce que nous sommes à la veille des élections car la campagne électorale pour les élections présidentielles commence demain. Donc c'est pour renforcer et réitérer notre préoccupation, notre besoin, afin que l'Union africaine en particulier et les pays amis africains puissent venir aider et soutenir les élections à Madagascar. Taorian'io fionan'io dia niona tamin'ny sekretera général ny firenena mikambana Ban Ki-moon ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina.